za de manainga ny mavoaka malagasy tongava de arovy ny tenanareo de arovy ny hoavy ny taranakareo fa tsy azo avelo otrao ty Madagasikara ty zoko sanzaka volona iaraka aminareo am'izay fotoan'izay fa io tsy vitako zary io fa tsy maintsy mivahoaka no manampy sy eo ambadika ny paitoekareny filohan'ny antoko FMI malagasy fa efa mividy no ilain'ny malagasy any vahintsika amty alasinainy ity Andriamatoa Jean-Jacques Ratsitson miarabanao ya miarabanao Andriamatoa Michel miaraban'ny technicienne de miaraban'ny malagasy rehetra manaraka amin'ny fandaharana ny arem-pirenena zay tokony azahoantsika devise ahafahantsika miala amin'ny fahantrana 200 mividy ny akora fotsiny no alaintsika ny tena marina tokony hoe io ny akora tompoko vidio le akora ary amin'ny vidin'ny akora faravaratsiny zay nareo vao mandoa aba koa ambonin'iny 200 ny 300 na tsy fantatro zay ny tokony izy fa tsy tonga de aba 200 de ahoana makaizy Madagasikara mandroso makany amin'ny lavaka be makany amin'ny fahantrana eo am'le resaka tamberina zay misy an'le lalàna vaovao ny arena kibony tany iny tany amin'ny taona 2024 tany iny narafitra io an'le tamberina ndraikitra mena an'le ponina iny fotony io ihany koa fahitan'Andriamatoa Jean-Jacques Ratsitson anazy isany ohatra zao tsika raisina akaiky ny base toliara le hoe anangana sekoly anangana hôpitaly anangana anamboatra lalana reny zavatra reny zany tsisy fiatraikany amin'ny vahoaka malagasy fa zany reny fa hoe fanapadoana satria hoe asan'ny fanjakana fo be ataon'le mpitrandraka eo tena zay marina zay sady pitijora nge zany oa pitijora nge zany raha raisitsika fotsiny QMM nolazain'ny loholona Victor Tsebo hoe ahoana ojesiko izy manome 180 millions de dollars isan-taona ve de ho jerepotsiny toy zay 180 millions de dollars ange tsisy dikany fa raha ataontsika hoe 180 millions de dollars le 200 le valeur an'le base de calcul le valeur an'le akora zany 9 milliards de dollars 9 milliards de dollars de atakarino 180 millions de dollars raha iteny ary zay le 180 millions de dollars inge tsy le 200 fotsiny fa misy le fanapinany amin'ny commune atsy ny commune roa de ozy hoe na ny apahatelo-n'izay ara hoa natao hoe le 200 mibazin'izay mbola 3 milliards de dollars isa-taona nitrosatsika amin'ny 6 milliards eo roa taona zany de efa voafafa nitrosa de avy eo tsika manana 3 milliards ny QMM fotsiny zay fa mbola misy ny cobalt nickel etsy mbola misy ny graphite etsy raha ataontsika hoe vidin'ny akora fotsiny zany de aisitsika am'izay fotoan'izay tsy tokony mieboebo mihitsy io fitondram-patsakany io fa manambotry ny firenena mahaveriko eto tsy anareo eo amin'ny fitondrana fotsiny reo arena kibony tany reo fa 3 tapitritsika ny tompony tokony asiana référendum manaiky ve malagasy amidy 200 ny vidiny le akora de ho hitatsika eo fa za miteny hoe na tsy mitrandraka an'ireo ary tsika 3 tapitrisa rehefa haitsika mamorona asa mandeha mampiasa an'ireo 3 tapitrisa reo de afaka miaina aloha reo afaka miaina aloha reo na tsy manotrana an'ireo akora any ivelany ary tsika satria ma tsy dradradradraina foana hoe ka io nge resaka tolotra sy tinady rehefa tsy manaiky izy zay ny ekeny de voatery manaiky tsy voatery manaiky tsika tompoko tsy voatery manaiky tsika hoe 200 de lasany le izy 200 zany ke tena omem-potsiny tena omem-potsiny le arem-pirenena de ahoana moa ny ekeny an'izany fa avitatsika tokony vitatsika aloha mampiroborobo ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa za sa manao fanamby za manao fanamby hoe raha mirotsaka indray 2028 ray volana midina lasa ampaefa ny vidinetana raha jany miala ny antaratasy apetraka any amin'ny HCC de afaka mitenika hoe ao anatin'ny heritaona roa taona miroborobo manomboka miroborobo manomboka ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa rehefa tsy vitako zay asoroko amin'ny toerako fa io tsy vita resaka ambony latabatra fotsiny ny mpanao politika amiteny raha tsy vitako ny RN13 de tsy manao politika atsony poste politika ny filoham-pirenena tokony tsy filoham-pirenena atsony zany izy mbola tsy vita ny RN13 fa izy fetsy izy tsy name fepitaona izy de dikan'izany raha fa tsy vita ny RN13 nareo mbola miandrina reo fa zany ke mbola tsisy fepitaona ameko na afaka 10 taona ary tsy vita de tsy voatazony vavany izy fa io tokony asiana fepetra eto amitsika za sa mihitsy hoe avereno ny famelohana ho faty tena za zany lasa direkta satria maty daholo ny avako namako eto Madagasikara tsy sasatra mandevina ny tenako zao
satria nareo sakafo afaratsika avy any avelan'ireo a mitondra insuffisance rénale ny akamaroany mitondra aretina rehefa tratra ny insuffisance rénale ny gasy tonga de maty de za miteny avy ireny fa mialohan'ny ho faty tena sahako zany tena teneniko eto am'ty aina aman-jery ty ka raha toa milatsaka ka miteny hoe miditsy ray volana midina atsasany midina paefany vidin'entana dikan'izay tsy hoe midina tsy hoe midina 5 isan-jato fa lasa ampaefany vidiny zany hoe raha entana 2 arivo lasa 500 ka raha tsy vitako zay de ampiary ny famelohan'ny ho faty tena sahako zany fa reo mpanao politika ireo a na zavatra tsisy dikany na hoe rehefa tsy vita de asory tsy vitan'ireo satria fatany fa ny azy fampanatana apokady daholy zay ny antony ny anaovako politika tompoko satria fantatro fa ny vahaolana eto Madagasikara mora amin'ny lafany roa mamora azy mora tsy mila famatsim-bola avy any velany mora tao le manafoana ny midy a décret foanana ny midy a akarina ny santam-bola malagasy efa niainantsika teto zany tamin'ny première république sy ny deuxième république ny amiral Didier Ratsiraka tsy manenina daholo tsika zao tamin'ny amiral Didier Ratsiraka eo matsy mpanakihana hoe aka tamin'ny andron Ratsiraka ny larana daholo ny rehetrarehetra de ozy hoe ny larana fa nanambola ianao ilarana lahatra ianao fa sura ianao fa mihinam-bary ny zanakao androany ianao tsy milahatra tsony sura fa tsy mihinana ny zanakao zay ny zavatra mahasamy hafa azy tamin'ny andro Ratsiraka rehefa mividy vary ianao de am'kilao na am'gony na ny laharana azy zao tsy misy mahafantatra ny kilao-mbary tsontsika fa vidina kapoka sisa mifantatritsika rehefa kelikely a ary rehefa misy io vidina kapoka maty koa de ozy hoe ny manasiketa mora fa ozy hoe ny vahaolana misy mora amin'ny lafiny roa ny vahaolana zay mahatonga manao politika fa raha fantatro hoe mila miliara avy any amin'ny FMI sy ny Banque mondiale vao tafity Madagasikara tsy nanao politika teto Madagasikara fa tsy mila an'zany tsika tsy mila an'zany tsika ary zany akory tsy miteny hoe tsy mila devise tsika fa mifahazahoana devise fitantanana matotra ny arena gibon'ny tany fitantanana ndreo akora fanotratsika akora any velany fitantanana ndreo fotsiny ake novana de fa miova ny fidirana devise eto Madagasikara de zay mahatonga amin'ny teny hoe za BDP manakihana fa redredy ony zany fa le midy ony mety de ozy hoe ay mety midy inona mivokatry midy 20 isan-jato malagasy ao ambanin'ny seuil de pauvreté $2 na ataotsika $2.50 io na ataotsika $2 fa ny $2 sy 10 centime nge tsy tafiditra ao am'le 80% $2.50 nge tsy tafiditra ao ny $2.60 nge tsy tafiditra ao ny $3 nge tsy tafiditra ao $3 nge mbola tsy makaiza anao fa mbola mandry na ataotsika ny roa avoen'ny $2 na $4 nge tsy tafiditra anatin'le 80% fa rehefa ampidirinao reny $2 10 centime $2 60 centime $3 95% na 99% ny gasy mandra le 1% nge misy isa ihany io fa ny orange no olona amin'ny orange no mameno azy fa raha tsika raha hoe 30 millions raha raisitsika ny 1% 300 000 olona nge zany 300 000 zany reo ny hitantsika makeny an-tsena afaka mameno ny Cora sy ny Carrefour rehetra era Madagasikara rehefa le mankany ianao ny olona mandeha metsena eny amin'ireny Cora Carrefour eto amintsika reny tsy mitovy amin'ny olona metsena any an-dafy metsena any an-dafy ange ka tsy tapaka ndray andro olona amanalina no metsena amina Carrefour anankiray any an-dafy fa ito amintsika reny mbola ozy hoe mbola isa tanana de zay nataoko ozy hoe rehefa ohatra ny mpanohatra reo milaza sy mpanohatra za ma tsy mitovy amiko reo mpanohatra tsy mitovy tsy ampitovy koa amiko reo mpanohatra reo fa rehefa mpanohatra reo tsinona tsy manolotra vahaolana fa nyteneny fotsiny tsy maintsy asorinao ihany rajoelona de solonana izy solonanareo de zavatra misy le malagasy any mbola mitovy ihany ny fantrany tsy vahaolana zany amiko fa rehefa ohatra reo mpanohatra reo manaiky fa ny amin'ny NDB mila ovana
nyrafitry ny vola voalohany ny vahaolana tolotro raha vao tsy hovana ny rafitry ny vola tsy manana vahaolana koa tompoko fa rehefa hovana ny rafitry ny vola averina amin'ny zavatra efa nisy teto Madagasikara zavatra nisy teto Madagasikara taux de change fixe tamin'ny première sy deuxième république de mandeha daholo ny vahaolana ny resahako fa raha ohatra reo mpanakihana miteny foana hoe rediredy zany de ho za hoe tsotra ny hevitra tohananareo no ampiasaina androany ka mandeha ve manala Madagasikara amin'ny fahantrana ve le flottement antaniko izy satria io no arovandralahy mety hono io ay manala ny Madagasikara amin'ny fahantrana ve zany io tsia 95% malagasy mahantra zay anaty listre ny orange ihany no tafita eo amin'ilay resaka rena kibony tany faritanany amin'ny firisan-jaton zany iny vao azo lazaina hoe hisy fiatraikany amin'ny vahoaka malagasy tokoa le hoe misitraka n'ilay tamberina amin'le fitrandrahana misy eto amin'ny taniny tsy hoe firisan-jatony satria tsy abany resahako fa hoy za hoe misy akora io ohatrinona mividin'ny akora eny amin'ny tsena be resam-pirenena iny hividianana azy zay tsika ao miresaka aba hoe de rehefa avy eo ny fanjakana maka aba na roa na telo isan-jatony na 10 isan-jatony na 10 isan-jatony ohatrany ataony ny Amerikanina amin'izao fotoana zao indray zavatra hafa fa faravaratsiny aloha mivotoatin'le vokatra azotsika vola zay tsika vao manomboka misitraka de tsy maintsy foanana ny midy satria io midy io tena veriko foana io midy io nge j'ai devise midy teto de omena azy maimaimpona satria ny lalana petrany lalana ny tolotra sy tinady efa fantatra any amboalohany fa ny vola miditra tsy araka ny vola mivoaka efa fantatra any amboalohany zany fa tsy maintsy enjera ny sandam-bola malagasy de efa io ny enjera 7,000 isan-jatony eo izy 7000% tsy misy tany nareo tany matanjaka reo ara mataty 100% zato isan-jatony fotsiny nangatahako aminy tsy misy mataty zato isan-jatony atsika 7,000 isan-jatony zay mahatonga ny 5,000 isan-jatony malagasy mahatra fa diranovana de hoy za hoe le resaka zany tsy resaka hoe firisan-jatony no tedafitsika fa hoe amidio amin'ny vidin'le akora ary ny tokony izy ary manao akory hoe tsy maintsy ahodiny eto le izy de le vokatra ahodiny eto no irahana manotrana ny velany fanaovana an'io arenakibony tany io atsotra raha misy orinasa na firenena satria mety ho firenena koa ny araka hiasa aminao hiteny hoe andao hiaraka hitrandraka tsy olana fa tonga de teneny izy hoe vidiony atsasany azy vidiony atsasany taontsika ny ilminita tany amboalohany 70 millions de tonnes ny tombany tao de tokony tenenina tany amboalohany hoe vidiony 35 millions de tonnes de omeny anao vola vidin'le 35 millions de tonnes na omeny ray aman-dreny menao trosy izy tsy maninona de am'izay tsika samy tompony de isasana koa ny varotra atao am'le ilmenita fa avy eo tenenina hoe fa tsika mifanaraka koa produit fini mivoaka eto problema ny fitondram-panjakana hatram'izay tsy nanana hevitra tsy nanana vahaolana amin'ny famoronana asa de mezakazaka makany daholy sy azahoana vola fotsiny no atao na ohatrinina na ohatrinina fa hoy za hoe andao aloha amboary ny Madagasikara azo atao io tsika nge milasy tsika fa 20 isan-jatontsika tantsa zany teny hoe tsy mariny zany tsy misy 20 isan-jatony tantsa ny atao hoe tantsa amiko aloha zay mety misy tsy mitovy hevitra ny atao hoe tantsa de olona mamboly mavita tena izy de manana ambombavy izy amidy ka raha 20 isan-jatony manao an'izay velona ho asange le 20 isan-jatony ambony tsy mila manafatra varitsika saingy tsy zay ny zavatra nisy fa ny tena koa mandeha midina ifotony teto Analamanga hatrany amin'iny faritry ny aloatra iny any ny grenier atsika any fa rehefa manontany olona ako hoe ny tany volenao maharitra anao 5 volana ny vokatra fa ny akamaroan'ny olona ray volana 2 volana raha misy mitenen'ny bolana de fa iny mpanjaka iny
ray roa volana ny ankamaroan'ny olona ny dikan'izany zany nareo raha zay tsika tantsara eo mpividy vary 10 volana anatin'ny taona zany ve natao hoe tantsaha mpamboly vary ny resahako io tsinona ny foto-tsakafontsika 10 volana izy mividy vary de lazainao fa tantsaha zao mbola totofany andro rajoelina indray moa ny tanimbary amin'ny laniera iny totofana daholy zany ve natao hoe atafavoaka ny hevitra ny rajoelina hevitra taingina izy aka vahiny izy amboly eto amintsika aka israelianina izy na aka inona izy ampiasa machine ao amboly amin'ny hectare maro de amboly vary izy ohatra de ataontsika hoe mandeha le izy de rehefa miakatra amin'ny vary de mitodika aty amin'ny malagasy izy io vary ara fa vidio le malagasy tsy manam-bola afa-tsy raika apoaka isan'andro de iteny andro rajoelina io namidy amin'ny malagasy le vokatra vary misy ambava be de be tsika manodrana ny velany hitanareo fa tafitotsika nefa le gasa kapoaka ray isan'andro no azo mividiana de tafita ve tsika am'izany tsy maintsy reo gasy reo no tokony mamboly zay vao tafitotsika de reo malagasy reo no lasa tantsaha mavita tena manana mibava fa tsy société ngeza be no asaonao manao zay de fantatra fa aondranao any velany le izy de amokatra devise honao sy ny olona manodidina anao fotsiny zany ny vahaolana hoetiny andro rajoelona zany ny vahaolana hoetiny de oza tsy zany mihitsy ny tokony vahaolana eto Madagasikara tsy maintsy 30 tapitrisa eo alefa miasa reo zay mahay mamboly alefa mamboly de ampiny izy mamboly de ny fanjakana miantoka ny fahatongavan'ny rano eny amin'ny tany fambolena na tany fambolena vary io na tany fambolena légume io na tany fambolena inona io fanjakana malagasy aloha miantoka ny fahatongavan'ny rano eny amin'ny tsirairay tsy lafo be zany tsy malany mividy ny téléphérique akory zany vidy Madagasikara ray manontolo raisitsika ny jirama inona ny problème ny jirama ny ao problème ny jirama tsy kombakomba daholy 90% ny centrale ny jirama hofaina na misy délestage na tsisy misy délestage io mandoa fa ny fitondram-panjakana zany lalànao amin'ny fomba ahoana moa ny vidin-jiro any amin'ny jiramany tsy tokony hiakatra be lazaina fa ny jiramany no tsy mahay mitantana ny olona napetraky ny fitondrana ao no mahatonga ny jirama lafo reo olona mila fafana daholy novana vazaha izy le karaman'le vazaha mavita karamana agence rainga manrakely zany ny fitantanana ny jirama zany nefany ny zavatra vokarin'ny jirama vokatra zo fototry ny maolona ny rano sy ny jiro ange zo fototry ny maolona tadiova rehefa manao délestage ny rano ny olombelona tsirairay tokony hinana 1 litre sasany isan'andro rehefa tsy manao an'izay ianao zay mahatonga an'le hoe le malnutrition na le tsy fa ina moa tsy fa tombombanan'ny ara-tsakafo miteraka makany amin'ny insuffisance rénale afa-tsy reo fatina sakafo alefa ny avelany aty amintsika reny le sakafo le tsy azo alefa ny Europe reny no alefa ny aty amintsika fa izy hoe tsy hoarina iny eto amintsika tsy misy fitiliana sakafo tonga eto tsony tsy miresaka akory ary hoe le daty lany fa le composition le sakafo tsisy fantatritsika tsony inona miditra eto de nefa rany malagasy firy ny olona tonga de fantatra hoe tratran'ny insuffisance rénale no io sakafo io no io sakafo miditra io sy ny tsy fahampisakafo ny tsy fahampisakafo ko tarika insuffisance rénale ny tsy fahampiana rano tarika insuffisance rénale ny rano lasa produit de luxe ny jiro fitaovana fiarin'ny olona be de be ny olona eto raha vao tsisy jiro tsy afaka miasa vonoina nge le malagasy vonoina de io tokony misy fotoana tokony hitsangana am'izay malagasy hoe tsy lasa tsony zao am'le hoe fehizana ny lafin'ny famokarana zay andriamantorona Jacques Ratsidson zany hoe afahatsika teny hoe manana fahaleovantena ara-tsakafo manana fiadidinana zay mihitsy tsika eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika zay mitovy lanja amin'ny mpikambany eo anivon'ny gouvernemanta le secrétaire ampanjakana am'sahana an'izay mbola manafatra sakafo avy any ivelantsika mbola manafatra vary nefa le politika an'izany mbola mivelatra be eto Madagasikara misy ny ministère amin'ny fambolena sy ny fimpiana ahoana ny mety hoe fomba atao zany anampiana le hoe
fahavitantena ara-tsakafo tokoa teny ezakazaka amin'izay fa tsy hoe ministra mandeha manatrika atelier fotsiny manatrika fivoriany raisam-pirenena fa tsisy vokatra le zavatra atao. De ny voalohana mila mahafantatra inona ny olana eny amin'ny fambolena. Ny olana eny amin'ny fambolena de zara fa mahavita ray volana le vokatra ataon'le olona. De ahoana nampiakarana ny vokatra iny. Eo nataoko hoe ny olana irany Madagasikara io fa hatramoron-davy na traizatraiza olana rano foana. De olana rano zany miteny hoe mila tohadrano izy na mila digy izy. Le olona za zao nahita tetsy Ambatoa fotsiny niaraka nitambana amin'ny fokotany de nanao karazana digy vato na taingitaingina vao nisy rano be tonga de efa paritaka le barage. Iny tokony raisin'ny fanjakana an-tanana famezana ny rano atongavan'ny rano eny an-tanimbary na eny amin'ny tanimboly rehetrarehetra manerana amin'ny Madagasikara fa tsy eto Analamanga fotsiny. Vita amin'ny fanjakana zany tsy misy nina moa tisy teo ny téléphérique firy 76 millions sa 76 millions de dollars sa ohatrinona. Zay de mahavita an'izay resahako zay. Ny olona karamaina nanao an'le tohadrano ange reo fokotanireo ihany. Ny olona tsiraray ihany nge afaka manao azy. Fa le izy tsy manamboly azo fanjakana atao zany amena le izy karamaina le olona le zavatra atao ho anazy ihany. Zany zao ny tetavin'ny malagasy. De rehefa voafeny rano miakatra ho azy ny famokarana sakafo. Io famokarana sakafo io am'izay fotoan'izay nge azotsika atao biolojika mihitsy. Fa tsy tia sakafo afatina sakafo afaratsika avy any velany zay sakafo tsy azondrareo amidy any velany any akafa any Europe sy any États-Unis lavindreo satria misy zavatra tsy miara ao, misy zavatra tsy miady ao de taperiny aty amitsika aty amitsika tsisy manao fitirina tsinona. De tsika zany ny tokony mamorona sakafo atsika azotsika atao zany raha tena mandray andraikitra amin'ny fanjakana. Ny jirama io tsy tokony marivo ohatr'izao. Stade mibary tsy mamaika 70 millions de dollars tsy haiko ohatrinona ny lany tao tsy homologué akory. Dika zany nisy nanodikodina nisy vola tao zany nisy nanodikodina matoa tsy tonga lafatra le stade mibary nefa nandania 70 millions. Nefa le 70 millions de dollars eo amin'ny 70 millions fa tsy haiko tsony tena taremarka. Tsy andro stade vaovao akory. Fa le stade eo no avozina sy tovanana sy tsy haiko. Inona daholo moa nilana amin'izany vola be dehibe zany raha zay resaka zay fotsiny. Zany voly zany tokony nalefany amin'ny fambolena. Zany voly zany tokony nalefany amin'ny jirama. Tsy tokony ohatr'izao tsony jirama rehefa tsara tatana. Fa ty jirama ty koa ve zany fahitandriamatona Jacques Ratitson tsy tokony ho faty antoka satria malagasy rehetra de manjifa ny herinaratra sy ny rano ka ny jirama tsisy mpifaninana zany nefa io izy io banky rombotra bokatrosa io. Ka zay nataoko hoe efa entsika reny nisy taleta ao nenjehana fa nanodikodina vola. Ny contrat rehetrarehetra amin'ny jirama resaka namanamana fotsiny. Na mandeha na tsy mandeha le central de tsy maintsy mandoha vola ny jirama. Ny ofana central mily mihitsy fa anatin'ny roa taona angamba de efa voaverina ny vidina central ray. Satria surfacturation ao amin'ny jirama betsaka hony. Zany ny resaka ao amin'ny jirama ao. Zay mahatonga ny jirama potika. Fa ny jirama zay nataoko hoe izy miprivatiser izy satria miprivatiser izy na tiany Andry Rajoelina na tsy tiany miprivatiser izy raha vao misy olona na olon-tsotra io na orinasa io miditra amin'ny capitalin'ny jirama dikan'izay de efa privatisation zay. Ankolaka zay. Ankolaka ny resaka inona moa tisy teo ny naturalisation lasa misy asiny Andry Rajoelina naturalisation par filiation. De ohatriny ahoana koa io jirama io zany tsy privatisation fa inona io amorona ny teny eo fotsiny tsika de fanina eo le vahoaka. Fa ny olona ohatranay tsy ho tratrany amin'izany privatisation natao amin'io jirama io. De tokony tsy manaiky tsika satria tsy fahaizany Andry Rajoelina sy l'équipe-ny mitantana mahatonga ny jirama potika. Raha ny tena marina ary tokony Andry Rajoelina sy ny namany compenser ny perte ny jirama. Satria zalahy reo misy mafia mihitsy ao manakiky ny paosin'ny jirama. Zay nge ny tena marina eto. De idinao le anarenana ny te orinasa mpanjakana ty nisy an'ilay sata vaovao
izay niteraka olana teo anivon'ny mpiasan'ny jirama sy ny ministeran'ny angovo iny fa hitandre matozony Jacques Ratitson le hoe fanavozana zay saty zay zany tamin'iny moa nisy an'le hoe société anonyme tsy fantatra mazava izy aloha zany fa de mitonona fotsiny société anonyme tsy efa lalany makany amin'ny privatisation mivantana am'izay hoe zany raha ny saty iny no ampiarina efa niteneniko teo indrindra fa raha atao hoe société anonyme izy dika zany efa privé nge société privé ny jirama de averiko eto indray ny fitantanana ny jirama no mahatonga ny jirama potika fa structurellement ny jirama tokony tafavoaka rery fa rehefa ataonao hoe ny ofana centrale nge ny tena anisan'ny dépense ngeza be eo rehefa ny amin'ny ofany centrale no ataondrala surfacturation tsy ho potika ve ny jirama de rehefa société anonyme izy de inona nataondrala hiakatra indray vidina jiro sy rano io fa jerenareo hiakatra indray io zay ny dikan'ny société anonyme io hiakatra indray io de maty indray mpanjifa fa tsy hany mihitsy ny vahaolana tsy resaka sata tsy resaka rafitra resaka fitantanana aloha voalohany titale général ty zany heritaona izy zany teo volana jolay 2024 no napetraka teo inona no azo hoe andrefisana zay zavatra vitan'izay zany am'izao aloha hoe nisy ezaka natao ve nirehariana be izy na vita nanarina an'le hoe orinasa mpamokatra herinaratra tany Rwanda tonga eto Madagasikara izy heritaona zao mbola tsy navita so de hoe laloviny reto hoe lazainy Jean Jacques Ratitson fa mafia ao amin'ny jirama reto izy tsy afaka mihetsika fa voafatotra de tokony miala izy raha zay ny tena marina inona ny zavatra netiny namatika ny jirama société anonyme zay ve nangatahana taminy de andanina vola makary vola be karama tsy toko tsy firohana ame anazy io na averiko foana fa tsy resaka olona io na resaka talian'ny jirama io na resaka ministre io tsy resaka olona io resaka efitra resaka programme fa raha mbola le programme anao ina no ataonao fovanao ny olona inona miova am'izay tsisy miova io de fiako ry andra joelona ranga za mavita sa manao fanamby omena fahefana feno a vitako mampidina ny vidinetana lasa ampahefany vidinetana rehetra farana avany velany vitako mampidina azy lasa ampahefany raha entana 2 alina lasa 5,000 vitako ny anao mavita firy ianao lasantsy midina kely 100 sa 200 no vitanao tsisy dikan'izay ny a vitako lasantso tonga midina lasa ampahefany ny vidiny de fieko anao de fieko andra joelona raha mavita de za mavita anatin'ny heritaona 2 taona ny asa manomboka ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa za efa niteny fa nandeha tamin'ny aina aman-jery tetiko ary anteny an'izay hoe raha tsony aho akatsy tam'izay talohan'ny 2023 iny raha tsony andro rajoelona atsony andro rajoelona ka tsy vitako mampidina ny vidinetana lasa ampahefany ny vidiny azony ampidirina tranomaisina tena mbola sahako zany ranga asio engagement soratra mipetraka any amin'ny fanjakana zay miakatra eo ka tsy mahavita ny zavatra teneniny ampiarina le sazy zay mahasara nga ataovy a rehefa tsy sa mipetra de manginina reo ovaina famameloana ho faty am'izay izy amty ovaina fanameloana ho faty tsy mampaninina na hoe fanameloana ho faty ary no atao eo satria fantatro ny ahoana ny fomba anaovako azy tsy matahotra ako za fantatro ahoana ny fomba anaovako azy de za tsy matahotra efa lasa lavitra zay re fameloana ho faty fa raha tokony ho tonga any de aloha ho tonga any ranga fa niatra am'izao aloha rehefa tsy vitako asoro amin'ny toera koa manahoana zany ny 2024 an'Andriamatoa Jean Jacques Ratitson eo am'le rafitra fikarakarana fifidianana ihany koa mantsy satria io no teraka volana foana eo ampisehatra ara-politika reto seny reto tsy ireo tsony ny ikarakara eo tsy ireo mpikambandreo aloha zany raha mbola isany seny zany aty amin'ny taona 2024 tsika zao inona ny tokony ho avaozana tsy fotoana ve zao hitondranan'le fanavaozana tamin'iny mantsy tany amin'ny fifidianana filoham-pirenena efa akatoka vao mitabataba mahakasika an'le rafitra mpiarakarany fifidianana avokoa rehetrarehetra nisy an'le hetsika fotsy fivondronana kandida filoham-pirenena mihitsy io ange de zao na osolono ara ny olona am'seny fa olondry zalahy ihany tsy mampiovenenina eo tsy mampiovenenina eo rehefa le olona no tsy valahara de mitovy ihany eo zao averiko foana eto na tonga niny hetsika fotsiny ny olona candidat jereo
fa ny amakaomaromon'ny candidat na efa teo amin'ny fitondrana efa nitondra moa zany Heritra Jonary Mampiana sy Marc Ravalomanana na olona efa tao anatin'ny fitondrana ry Tahina Razafinjoelina Tim ry Ajo Andrenana Arvely efa tao niaraka tamin'ny Andry Rajoelina tany amboalohany ry Roland Ratsily efa tao daholo zany reo de samy teny fa ny fifidianana 2018 de efa tsy izy fa anao sendra mibe novitsy alao satria mahatonga amin'ny teny hoe tsy izy iny ny valim-pifidianana tamin'ny 2018 tompoko 100% bureau de vote 4,4 mitovy valim-pifidianana ny 13 sy ny 25 misy chiffre ny ambony 0 1 2 3 4 0 mibetsaka normal satria ny kajy tadidiko teo moa zany hoe to nahazo 36% tsirairay ny 13 sy ny 25 teo amin'ny 36% teo tamin'ny premier tour rehefa tambatra zay 72% 72% makany amin'ny 100% 28% sisa nisan'ny candidat telo amby telopolo tamin'izany mbola misy raiky amby telopolo raha zaraina an'le 28% ambiny tsisy mahazo 1% de hoy za hoe possible ave zany ny fanao akory ny malagasy ray manontolo de hoe na 13 na 25 any nofiditsika nefany fifidianana talohany io 2013 nisy nahazo 21% voalohany faharoa teo amin'ny 16% nisy nahazo 10% Roland Ratsiraka amin'ny voalohany tsy remboursé 9% de ny 6 5 4 akavitrina nahazo 0,. Tamin'ny 2018 0,. daholo candidat amin'ny fomba ahoana raisiko i Roland Ratsiraka 9% no azony au niveau Madagascar fa izy voalohany tany Geko izy voalohany tao Tamatavy de tonga 2018 de olona ray roa ve mifidy azy sisa amin'ny bureau de vote zay le izy ka za miteny hoe reto olona niaraka tamin'ny tamiko niaraka tao amin'ny hetsika fotsy efa mahafantatra fa misy alabato goavana be ao fao be ao fatany fomba fanaony Andry Rajoelina zay natonga an'ireo hoe adiovy aloha ny sehatra raha zany zay tsy rotsaka zay natonga an'iny reo efa mahafantatra fa nisy 2018 efa akoro Tim sy Mapara raha resana anao deuxième tour de mora aminy ny nanao ny valin'ny fifidianana ohatr'izay de hoy za hoe tonga 2023 le olona nafantatra rehetra tsy nety nandeha satria fatany fa lany ereo fotsiny izy fa efa voaomana ny alabato fao be 2028 ange mety ohatr'izay koa nefa rany zay natao hoe mila mihetsika le malagasy any amin'ny vahoaka malagasy ny inona fiteny an'izany ny baolina any amin'ny vahoaka malagasy io tsy maintsy mivoaka malagasy ny tsy manaiky nisy ny rafitra ahafahana mbola mangala bato amin'ny 2028 fa raha zany de efa nisy olona ny teny mbola irotsaka ny Andry Rajoelina solom-bavambahoaka mihitsy solom-bavambahoaka ny teny an'izany fahitandre matozony Jacques Ratchison le fanambarany le solom-bavambahoaka mihitsy hoe tapitapy le mpanohitra manozina ho faty mihitsy nisy an'ilay filanjana vatapaty 24 aloha resany tsigany any iny fa le makasika le hoe nahatrany amin'ny 10e mondara rehefa mbola hoe filohan'ny Rajoelina ny mety amin'ny vahoaka sy mety aminay de izy ny eo manao fahitanao an'izany mbola olona normal ave zany olona fa tsy normal tsony asioa fifidianana madio mangarahary eto de hitatsika zany fa ny azahoan'ireo fitondrana na fanitsakitsahana lalam-panorenana naturalisation par filiation zany tsy mi-existe zany any amin'ny lalana frantsay eto zany no irairainao fa tsy mi-existe zany manitsakitsaka lalam-panorenana nataonao ve de hoe azonao fitondrana de hoe ny malagasy no milanao za kosa de miteny
zoko zanzaka zao efa fanompoka fantatr'olona zavatra teneniko tena fantatr'olona ny tediavin'ny olona midina lasa ampaefa ny vidinetana aloha ny tediavin'ny olona de raha mandeha 2028 ave de aotra ny azoko de dikan'izany hoe le malagasy ihany tsy mila vidinany vidinetana hoe tsy mila ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa tsy ilainy ve zany Bolivier notra indray ve tsika fa io le tamin'ny 2018 mbola veriko eto indray tombro mpifidianana nisy zay ao an-tanàna fianakaviana 3 samy hafa ny olona manodidiny mahafantatra hoe raha lany raha tsy eto na midina tsasany tamin'izay ny vidinetana raha zany izy miala taratasy efa mipetraka any amin'ny HCC tonga mivaly mpifidianana ao amin'le birao ny fidianako roa mivatoko ahoana mahaposible an'izany tsy possible zany zara nanao vasovaso fotsiny tamin'ny vadiko hoe raha ray zany ny vadiko tao de ny sarako tsika zany satria za sira fa niahako no ray mety nataony ohatra iny raha satria resaka ordinateur manao an'iny de zay ataony de zay natoko izy hoe raha mbola ohatr'izay fifidianany eto tsy isy vahaolana andeana Madagasikara ny amin'ny fandrosoana tsy misy sary eo na Iany Rajoelina de fieko raha mahavita manao engagement ohatra ny nataoko ny amidina lasa ampaefa ny vidinetana de ataovina anao de ataovina engagement rehefa tsy vitanao de meo feptaona ny aray volana de vita io zay natrasan'ny olona ny aray volana de vita io ny anao ataovy 5 taona hoe midina firy midina 10,000 ny vidinetana afaka 5 taona miakatra avoroeny ny vidinetana fa tsy mahavita ny teniko ianao tsy mahavita ny zavatra kasaiko atao ianao petra fotsiny ianao zany hoe tsy manana politika mpitantanana mazava ve zany ny Rajoelina raha hoe sahan'Andriamatory Jacques Ratchitson le tena hoe midina amin'ny ampaefa vidim-piainana 5 tsika zao nanomboka tany amin'ny taona 2014 iany Rajoelina mipetraka teo zao ny fiainan'ny malagasy tsy manana programme izy tsy fantako izy inona ny fianarana nataony na tsy nanao fianarana koa izy zao pitehan'ny fianarana tsy fantako inona ny fianarana nataony aloha problema an'izay fa za efa teto ny teny hoe meko anao ny vahaolana raha tsy vitako io azonao ampidirina tranomaizina aiza misy mihoatra an'izay raha angaty aiza misy fasahina mihoatra an'izany matoa samy teny an'izany fantatro ny fomba anaovako azy foanana ny midy décret manafoana an'io rehefa miverina amin'ny tabola tsy mivovotsika de miverina amin'ny fomba fitantanana tany amin'ny première république sy deuxième république zay anenana ny olona rehetrarehetra dia décret mampiakatra ny sandam-bola 200 aloha amin'ny voalohany de ajanona eo iny taux de change fixe no ampiasaitsika de andao am'izay hiasa atao zay atonga an'le hoe ny asa mitady olona fa tsy ny olona no mitady asa fa tsy io tsy vitan'ny ina moa mitsikeranah fotsiny raha mety raha miteny le olona raha misy olona mbola miteny io midy io mety jereo ara ny vokatry ny midy aiza Madagasikara zao mahantra rirera-tany aiza ny malagasy zao zay taloha tamin'ny fahazazanay rehefa hoe hividy vary tsy misy miteny tsy nisy ny fitenenana ohatrany hoe firikilao na inona fa tonga de hoe amgony tsy zay rery fianakaviana rehetra teto Madagasikara rehefa andana mividy vary raka izy tsisy mifampiteny pitsy tonga de efa hoe amgony zay tamin'izany ariariana ny kilao ny vary 300 ny kilao ny gony-bary ray 300 ny gony-bary ray rehefa andana mividy vary 300 fandoavana ny jirama tamin'izany rehefa mandeha mianatra raka izy de andana loavy ny jirama tsy isy problema resaka polo ny vidiny jirama tamin'izany averiko indray ny dadabeako instituteur mpampianatra primaire navita trano roa izy ao Ampatsakana ho anjanany trano roa ao Ampatsakana instituteur tsy indrindra-bola tany amin'ny banky ny karamany no an'ny liny isam-bolana de nanomboka nanao trano izy de amin'ny karamany koa no anakaramany mitsangana ny trano zao instituteur mahavita an'izany na directeur raha tsy mahavita an'izany zao amin'ny karamany zay no vokatry ny midy de mbola be dehibe miteny zao mety rehefa zao mety amin'ny Malagasy de aveloha Iany Rajoelina hoe tena mbola averiko indray mpanohatra raha tsy manolotra vahaolana mazava manao engagement fahampiovany fahampiainan'ny Malagasy de mipetrahany antranonareo fa fitedavatorana fotsiny nareo am'izay fotoan'izay io am'izay resaka fanarahana iraisampirenena izay ny mpitondra ny fandiny teto Madagasikara de samy nanao sonitany ivelany tany avokoa
isan'izany ny midy marché interbancaire de devise fahitana andre matozana Jacques Ratsitson manala an'ireny zavatra ireny zany rehefa hoe tonga eo amin'le fahefana mahafiloam-pireneny manala an'ireny ve tsy zavatra sarotra satria nisy anie no seho be mokondoha fa nahongan'ny olona teo amin'ny fitondrana teto Madagasikara. Misy diso ny teninao ny midy décret gasy natondra varomanana tamin'ny 2004 nametraka ny midy ara-panjakana fa niditra teto midy tamin'ny 1994 tsy nisy taratasy tsy fantatra na nisy circulaire akory raha tany amin'ny ministère ny teny fa nainony olona azy amin'ny gazety hoe niditra flottement tsika amin'ny flottement vao nanomboka flottement isan'andro miakatra ny vidin'entana eny an-tsena de ozy ny olona flottement io fahafantaran'ny olona an'le flottement tamin'izany ohatra ny fahafantaran'ny olona délestage androany raha izay resaka gasy io zany tsisy idiran'ny any velany décret gasy manafoana ny décret natondra varomana tamin'ny 2004 foana ny midy faharoa resaka ny arena ambanin'ny tany move ny contrat ny fanaova Madagasikara sy ireo mpitrandraka eto amintsika na ny graphite io na ny ilmenite io na ny cobalt nickel move sonian'ny FMI sy ny banque mondiale any ao sa sonian'ny Macron tsy atopoko sonian'ny gouvernement gasy reo fa le gouvernement gasy rehefa tsy mandeha ny de misy tsingy any ny FMI sy ny banque mondiale enao nanao sony hoe 200 ny anjarantsika 200 inona ny diran'ny FMI sy ny banque mondiale amin'izany tsisy idirany zany ary tsy anjaran'ny FMI sy banque mondiale mihitsy ny fitantanany eto amintsika tsy Emmanuel Macron nampahatra atsika fa reo mpitondra atsika ireo nampahatra atsika de ok zay le laingalainga rehefa tsy mety eto lazaina fa tsindry avy any velany tsy misy tsindry avy any velany fa fomba fanaon'ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara mahatonga atsika mahatra. Andre Matozona Jacques Ratsitson mpahay toekarena manahoana ny fahitan'ny antoko efimy malagasy anty fanivana hoentin'ny fanjakana amerikana ity amin'izao fotoana izao mihazakazaka any amin'ny lehibe fanapahana fanarana sy fanohanana arabola isan'izany ny USAID izay nanohana arabola isan'ny voakasika teto Madagasikara tamin'ireo tetikasa maro amin'izao fotoana izao indray ty resaka AGOA ity nisy an'ilay filan-kevitry ny ministra ny herinandro lasa teo le hoe nde ifampiresaka any fahitany Andre Matozona Jacques Ratsitson mbola mety anohy an'io sa tena napaka tanteraka an'ilay fanaran'ny AGOA ny amerikana. Ny fanapakevitry ny amerikana tsisy afaka matikambo ka hiteny amin'ny toerany fa hita eo sy fanapakevitry ny amerikana ny azotsika resahana kosa de inona ny tokony atao vokatry ny fanafoanana ny AGOA raha ohatra ka foana ny AGOA io de tsara fa resahana tsara satria resaka be foana AGOA ny tena marina misy lalàna roa mikasika amin'ny Madagasikara lalàna amerikana daholo reo lalàna voalohany de le atao hoe SGP na système général de préférence tafiditra ao amin'io ny zavatra rehetra tsy ananan'ny amerikana zay mahatonga azy miteny hoe préférence zany hoe tsy ho vitany mihitsy zany io fa tsy maintsy miditra ny aminy nefa tafiditra ao zany ny akoran-javatra rehetra zay vokaritsika ary zay ahondratsika akora makany États-Unis ohatra ny lavanille ao anatin'ny SGP ny café ny girofle reny rehetrarehetra eny ao anatin'ny SGP ka raha tsy misy miteny hoe tapaka ny SGP zay vao misy fiantraikany io any amin'ny akora vokaritsika ny AGOA lalàna nataony taorinan'ny SGP manovana ny SGP zany hoe ny entana rehetra voakasiky ny SGP tsy ao anatin'ny AGOA sy ao anatin'ny AGOA tsy ao anatin'ny SGP io AGOA zany nitovanana ny SGP de nitafiditra ao ny resaka zone franche eto amintsika na ny orinasa afakaba de za miteny hoe ny karama eto Madagasikara no ambany indrindra eran-tany zany smigna 1,250,000 francs zany angena 5 firy zany ariary tsy misy raha zarainao 80 andro ny volana ambany tapatrana ange zany ambany seuil de pauvreté zany ataontsika tsy misy $2 isan'andro akory eto ny ambany indrindra
raha oharitsika ny amin'ny Maorisy any Maorisy angambany 10 na 10 avoen'ny karama eto ny karama ny zone franche amin'ny Maorisy, mbola misy nefa ny zone franche amin'ny Maorisy. Dikan'izany raha tapaka ny AGOA dia andoha aba 10 na 5 no orinasa afaka aby eto reo, tsy misy dikany any, tsy mampihetso bolomaso an'ireo zany, fa matoa izy mampatahotra antsika ikatona fandrebirebena fotsiny. Fa raha resaka gestion, resaka comptable, tsy mbola maty antoka izy. Averiko indray ny karama eto amintsika fa raha kely ny 10 avoeny na 10 avoeny ny ao Maorisy. Ao Maorisy raha velona ny zone franche ka manina sy ny tsy velona eto. Mahatonga azy eto maka ny quota amin'ny Madagasikara izy. Zay mahatonga ny ao Maorisy mbola tsy maintsy misy. Fa raha ny tena hoe resaka gestion fotsiny, resaka arabola, tokony tsy misy zone franche intsony ao Maorisy. Fa nitotony eto daholo izy. Fa Maorisy koa manana ny quotany. Madagasikara manana quota dia rehefa tratra ny quota koa dia janona koa anao. Raha ohatra misy quota na isy io na resaka anina. Dia zay natoko izy hoe tsy mampihetso bolomaso an'ireo orinasa afaka haba reo ny fanafoanana ny AGOA, fa mampiena kely fotsiny ny tombom-barotra. Karaha eto amintsika tsy ambany loatra, ambany dia ambany. Marina fa olona maro be eo amin'ny enin'alina eo ny piasan'ny zone franche. Fa asa enin'alina zany nge tsisy dikany. Tsy le asa ny tsisy dikany fa le isa enin'alina tsy misy dikany satria tsika misy 30 tapitrisa. Rehefa raisina ny olona miasa eto Madagasikara, ny andresako azy dia hoe secteur formel no andresako azy. Firy fonctionnaire. Fonctionnaire angamba eo amin'ny 200 000 eo. Dia firy ny orinasa mikotise eo amin'ny CNAPS. Ny adhérent CNAPS eo amin'ny 500 000 fa tafiditra ara angamba raha tsy diso azy tafiditra ara ny retraité. Fa ataontsika hoe raha ataontsika hoe 10 mihetsy ao amin'ny CNAPS reo 500 000 ny CNAPS ataontsika hoe piasa daholo 500 000 zany ny privé, 200 000 eo ny mpiasa-panjakana, ataontsika hoe 300 000 ny mpiasa-panjakana tsy maninona, 800 000 nge zay. Tsika 30 millions zany hoe ny secteur formel eto amintsika tsy misy filisan-jato, tsy misy raha ataontsika raisitsika hoe 800 000 ampitahina amin'ny 30 millions filisan-jatony zany. Ny folo isan-jatony raha 30 millions tsika no 3 millions. Ny 10 isan-jatony 1 million 500 000. Le 800 000 zany eo amin'ny 2,5% ny ponina no anaty secteur formel. Ny ambiny any amin'ny secteur informel, ny mpanao garage, ny misisiny reny le zay olona rehetra tsy mandoa aba fa miasa asa eny manao zay mahavelona ny tenany. Zany zay mahatonga amin'ny teny hoe le enin'alina ampiasain'ny zone franche tsy misy dikany. Nefa misy fomba azo atao ampitobaka ny asa eto Madagasikara, ny asa no mitady olona fa tsy ny olona mitady asa. Eo amin'izay fanafarana entana avy any ivelany zay, tsika eto Madagasikara aloha tsy manana an'le hoe anondrana, fa tsika raha ny manafatra ampidiran'ny olona an'ireo hoe fatokorotana tsy ilainy any ivelany any. Raha ny zava-misy eto Madagasikara koa amin'izao fotoana izao nisy an'ilay 500 isan-jato iny nafaran'ny Amerikana moa zany le aba 700 isan-jato ny Madagasikara, ny hena 500 isan-jato. Fa hitan'Andriamanitra Jacques Ratsetson le hoe misy zavatra tsy voakasika iny lafiny arena kibony tany fa le hoe entana hafa zany dia ny lamba ny tena voakasika amin'iny. Zay nataoko hoe raha lamba ny kiraro poketra reo ataon'ny zone franche reo any mety voakasika, tsy mampihetso bolomaso ny zone franche eto amintsika ny 500 isan-jatony. Satria ny karama malagasy nefa ambany indrindra maneran-tany. Raha ataontsika hoe ny tena mety andany ina moa mety isy fiatraikany misy kokoa amin'ny tombobarotra ataon'ny zone franche raha hoe ampitovio amin'ny any Maorisy ny karama eto Madagasikara. Mbola tsy maty antoka izy na mitovy amin'ny any Maorisy ara ny karama eto Madagasikara. Zay 500 isan-jato misy dikany inona. Tsy mampiova ninninina eto amintsika io. Ary io averiko foana hoe raha tena firenena te handroso ianao, tsy maintsy mandroso araka ny tenin'ny Andry Rajoelina, tsy tokony zone franche no antoky ny famoronana asa eto Madagasikara.
tsy tokony reny call center reny a no tokony ho voalohany amin'ny famoronana azy eto Madagasikara. Reny a teny fotsiny hoe mahantra ianao, zany orinasa afaka aby zany nge tsy mandoa abany amin'ny fanjakany fa inona zany ny ainan'io fanjakana io inona ny ainan'io fanjakana io ary rehefa ambany ny karama le aba alaina amin'ny karama vary ray vety de inona ny ainan'le fanjakana zavatra atao rehetrarehetra eto fahantrana sy fampahantrana no ain'ny fitondram-panjakana atao fa tsy misy mihitsy hoe fivoarana any amin'ny toe-karena. Io tena mbola veriko foana fa raha vao tsy kitihana mihitsy tsy miala amin'io midy io tsika marché interbancaire de devise tsy misy vahaolana eto Madagasikara, tsy misy. Ary rehefa raisina ny tantara mahagaga fa reo mpanao politika milaza mpanohatra mangina amin'ny lafiny arena kibony tany. Ny antony de tsotra, tamin'ny andron'ny Ravalomanana sy ny Tim ray isan-jato ny vidin'ny akora no niraisan'ny fanjakana malagasy, ray isan-jato no de kitaba moa i Andry Rajoelina na ilay fitondrana hoe zay tsy anaiky an'izany mihitsy fa hitanareo no anaovanay azy. Tonga ny teteza mita niakatra 2 isan-jatony. Mbola tsisy ange zany 2 isan-jatony zany roa isan-jatony vidin'ny akora. Zay natoko zany tsy tokony hapa ny resahana fa hoe misy akora io andao amidy amin'le vidin'le akora. Vita ny teteza mita niakatra hieritra jandarmampianina 2 isan-jatony iny ihany no nampiariny. Mandrakitiny androany very ny Andry Rajoelina 2 isan-jatony ihany de farany teo mba nakariny 2,5 isan-jatony. Ny mahalozany natambo an'io mba hahafahan'ny olona mahatsapa ny tena fiatraikan'izany hoe 2 isan-jatony akora de aka ohatra ako miatraika any amin'ny fiainantsika tsirairay eto amintsika moa zao be de be mivarotra fripy de mividy amin'ny balle de io de mitovy amin'le olona hoe misy fianakaviana ray de tonga de misy olona tsara sitrapo na avany any an-dafy na iza de miteny hoe omeko balle ray isa nandro ianao. Io balle io misy akanjo 100 ao anatiny. Io akanjo 100 io raha amidy eny an-tsena eo amin'ny 5,000 eo ny akanjo ray. Zany hoe raha 5,000 ampitoboina 100 eo amin'ny 10,000 eo zany no tokony hiditra amin'ny olona io isan'andro raha mahazo balle ray isan'andro izy iainany. De mahita an'izay tsika de hoe tena manan-karena reo fanakaviany reo satria hidirana balle valeurana 10,000 isan'andro. Kinanjo le raim-pianakaviana na miaraka amin'ireny mpankavina eo na izy jereny fa be loatra mivarotra fripy tsy hainy manao azy de manao contrat amin'ny olona izy de misy olona miteny aminy hoe tsy aloaka ty amiko io de raisin'le olona 2 isan-jatony vidin'le balle. Zany hoe balle 10,000 raisin'le olona ray alina. Zay ny 2 isan-jatony 10,000 ray alina ariary isan'andro. Le olona zany tsy manao ninenina fa mandray ray alina isan'andro raikotra osy. De ny olona rehetra miteny le olona manan-karena be tsy manan-karena. Ray alina isan'andro ny raisiny. Tsy manao ninenina izy fa ray alina inona nazo ny ray alina tsisy ninina. De ohatr'izay koa ny raisitsika amin'ny harem-pirenena 2 isan-jaton'le tokony ho azontsika ny raisitsika inona dikan'iny tsy misy dikan'iny. De le olona de mitovy amin'izay mihitsy hoe tokony 10,000 ny raisinao lasa ray alina. Zay no azontsika amin'ny harem-pirenena. De io ny teneniko hoe tsy magaga fa maninona zoky Jean-Jacques Arery no mitabatamba androany hoe tsy mety io. Fa izy reto misy azo mpanohatra satria mitovy programma ny Andry Rajoelina reo ara nanomboka ny Tim ray isan-jatony, ny HVM 2 isan-jatony. Mitovy izy zany. Maninona reo tsisy manan-kihana. Zany ve de azo jerena fotsiny. Mitovy amin'izay koa ny resaka midy. Tamin'ny andron'ny teteza mita nge no nidiran'ny tamin'ny 94 tamin'ny andro zafy nidiran'ny midy de tamin'ny 2,4 reny 2,4 tao amin'ny CST ny tenako de navita résolution zay ny teny hoe tokony foanana io midy io de miverina amin'ny tabola tsy movovotsika de tokony akarina amin'izay sandamola malagasy fa io mamono atsika. Ny CST anankiray nge Ralson Roger tononko ny anarany na de tamin'ny aina manjery Ravavy izy de ny teny fa maninona moa tsy foanana io midy io tao amin'ny Real TV izy raha tonona ny anarany
de ozy Madagasikara tam'izay fa ianao zany ny momba ny hevitry Jean-Jacques Ratsetson de ozy izy zay izy niarana molavolana io tao amin'ny CST fa ny tena zava-dehibe sy loza ny teneniny loza hoy satria folo taona tery izy vao miteny azy de ozy izy hoe raha io nge nefa nampiarina tamin'ny tetezamita efa tsy ohatrotsontsika de zay nohatra ny natesitra sady faly no tesitra hoe fa maninona fantatrao fara natao iny de efa tsy ohatrotsontsika nefa anao tsy eno mihitsy raha tsy folo taona taty aoriana satria taty amin'ny 2024 izy na 2024 izy vao nanomboka ny teny an'izay de ozy hoe humide io ifampizarany zareo koa nge io tamin'ireny hetsika fotsy reny aloha tantaraiko tsara mihitsy resako manokana herinadranary mampianina de ozy inona ny antony nanakananao le résolution nataoko niaraka amin'ny CST tamin'ny androny de io le ozy ny olona miboty antosy de ozy izy hoe resaka lavabe ny Ratsetson fa alao aloha ty tolony ty aloha no atrehana tsy tay resaka izy zany nefa nisy fotoana afaka nyresahana nataontsika atsasaka ato fotsiny ary Marc Ravalomanana resahako manina hoa izy io président rafoanany humide io zao mety ozy mety zao de teneniko enareo vahoaka malagasy ozy ny team sy Marc Ravalomanana zao mety aminareo zao midy 10,000 ariary mihoatra efa ianika misy miteny efa ianika 9,000 ny 1 euro zao ny mety aminareo zao fahantrany zao zany mety aminareo zay nataoko izy hoe le milaza azy mpanohatra mitovy programma amin'ny Andry Rajoelina zany hoe tsy alternance mihitsy reo tsy anova zavatra satria raha niare-pirenena amidinao 2 isan-jatony ny mety tsy kitianao ny sandam-bola mbola miopapana tsy misy vahaolana eto Madagasikara diso le fitenenena manan-karena Madagasikara mahatra tsika niare-pirenentsika 2 isan-jatony vidiny no azotsika tsy zavy ianao miteny manan-karena averiko indray le ohatra nalaiko tamin'le olona hoe mahazo balina ohatra ny hoe mahazo tokony azo 10 mihetsy isan'andro izy ray alina isan'andro no azony de zany ve nolazaina fa hoe manan-karena Madagasikara ray alina zany ao ambanin'ny tapahatrana ao ambanin'ny seuil de pauvreté de zay Madagasikara raha mpahandroso amin'ny Madagasikara ve Andry Rajoelina de ho ataony eo amin'ny 1,250,000 na maherikely eo ny SMIC 1,250,000 zany ao ambanin'ny seuil de pauvreté ao ambanin'ny tapahatrana ianao zany mamboly fahantrana de lazainao fa anala amin'ny Madagasikara ao anatin'ny fahantrana ianao raha ny tena mariny zany ataovy $100 100 euro moa ny teneniny sa $100 100 euro izy hoe ny gasy izy rehefa mahazo 100 euro de faly manina tsy atao 100 euro ary aloha farafahakeliny ny SMIC 100 euro zany 2,500,000 francs nge zany raha etsy ariary nge zany ka tsy atao an'izay aloha ny SMIC raha ohatra ka 100 euro de faly ny malagasy io tsy misy vahaolana atolotro fitondrana io tsy misy vahaolana koa atolotry ny mpanohatra ny eo ihany eo reo any NDB reo Andriamato Jean-Jacques Ratsetson filohan'ny antoko fa efa mividiny ilain'ny malagasy novahintsika tamin'ity androany ity tapitra ny fotoanantsika nafana ny resaka teto inona no azon'Andriamato Jean-Jacques Ratsetson amin'tinana izay voaresaka toy izay ary afatra ihany koa ny vahoaka malagasy ny any amin'ny tinako azy de zao misy vahaolana mora amin'ny lafiny rehetra mora tsy mila vola be mora atao azo atao eto Madagasikara zako samy manao engagement hiarana sazy zay tianareo raha tonga amin'ny fitondrana na hoe amena fahefana ka tsy mahavita ny zavatra teneniko de sazy io arangaha atao fitsaram-bahoaka tsy olana atao fitsaram-bahoaka tsy olana fa misy vahaolana eto zay mahatonga manao politika mbola veriko indray raha mila vola be avy any amin'ny FMI Banque mondiale zany vao tafavoaka Madagasikara tsy nanao politika akory tsy hitanareo teto fa mbola mahatonga mijoro de satria misy vahaolana mora amin'ny lafiny rehetra mora atao sady mora tsy mila famatsim-bola avy any ivelany za akory tsy miteny hoe tsy mila famatsim-bola avy any ivelany tsika fa ny fomba azahoana famatsim-bola avana devise koa
mbola be de be ny zavatra mora atao koa eto a fa tsy ataon'ny fitondram-panjakana fa mamay azy a anao autoroute 8 kilometra anao téléphérique tsy mandeha fa tsy indroa isan'andro fa rehefa mandeha le téléphérique amin'ny 4 ka hatramin'ny enina tsy hitako akory zay embouteillage miena zany ny zavatra vitan'ny Andry Rajoelina de anjarantsika no mieritreritra fa rehefa tonga ny fotoana za de manainga ny vahoaka malagasy tongava de arovy ny tenanareo de arovy ny hoaviny ny taranakareo fa tsy azo avelo ohatr'izao ty Madagasikara ty zoko sanzaka volona iaraka aminareo am'izay fotoana zay fa io tsy vitako zary io fa tsy maintsy ny vahoaka no manampy sy ao ambadika